tafita ny tanjona tamin'ny fikonan-doha nasionaly mijoro ary miray fa ny mpanohitra eto Madagasikara. Faktura miopapana nividianana fitaovana CCO Ivato, politika maloto amelezana fotsiny hoy ny ministry ny Atitany. Alain Mbs confinement mamono vahoaka ny misy eto. Alatsinainy 17 Aogositra 2024 fiandohan'ny herinandro ary fotoanan'ny fampalalam-baovao voalohany amin'ity herinandro ity eto amin'ny MBS manasana mampiavana sy ampanajana izay tompo-klasy tompo-vavy anaraka ity fotoanan'ny fampalalam-baovao ity hatramin'ny farany avy hatrany dia nitatitra makasika ny fivoaran'ny coronavirus eto amintsika no entintsika manomboka ny vaovao tanteriny Noro Fitiavana sary ny toky Ramarola. Niampy 7 indray ny tranga vaovao coronavirus eto Madagasikara araka ny antotanisa avy ananivo ny CCO Ivato androany tolakandro. Mitotaly 927 sy 3,000 izany zao ny olona voa eto amintsika. Miampy 770 ny sitrana ka lasa 3,920 mbola misy 20 kosa ireo manaraka fitsaboana eny anivon'ny hopitaly amin'izao. Misa 70 ireo mitondra ny forme grave. Niampy rainina moniainy izay eto Analamanga ka tafakatra 270. Amin'ireo tranga vaovao 750 ny 370 Analamanga, 270 Amoronmany, 2 Betsiboka, 2 Atsimo Andrefana, 2 Menabe ary 2 Diana. Hatramin'ny 7 Martsa ka hatramin'ny 7 Aogositra 2024 mitotaly 750 sy 902 sy 10,000 ny fitiliana PCR vita. Mitotaly 4,900 sy 4,000 kosa ny fitiliana tamin'ny alalan'ny Jeune Expert vita ny 17 Aogositra antotanisy avy ananivo ny CCO Ivato androany. Eo amin'ny lafiny politika dia nano hevitra androany ny Front National ny nahita ny fikonan-doha nasionaly no tanterahan'ny mpanohity antoko na tsy. Miray feo sy manambatra ny heriny ankehitriny ireo izay mahita tsy mety amin'ny fitantanana ny raharaha. Misaotran'Andriamanitra fa dia tanteraka soamatsaly ny fikonan-doha iny. Ary fikonan-doha izay nataon'ny mpanohitra izay tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao. Tsy mitovy hevitra satria mangataka ny vahoaka malagasy, mangataka isika hoe maninona ary mba lazaina ny zava-misy marina, mba hafantarana izay tokony atao, tsy jerevana ny hoavy na ny vision. Tsy izay nefa misy fa atao mifanohitra ny fanapahan-kevitra sy ny asa tanterahana. Ary tsy isika eto ihany fa dia ny velany ary manontany hoe inona zava-misy marina mo Madagasikara. Jereo nge zava-misy amin'izao fotoana izao ary jereo fahorian'ny vahoaka rahana malala koa fa tena totongana izay tsy izy ny ekonomia vokatra zay dia ny lanjam-bola malagasy ihany koa. Ka eto dia ilaza aminareo herinandro katroka tsara zay no nanaovana ny fikonan-doha iny. Samy nandray anjara, samy niteny daholo ny olona tamin'izay. Ary tena isoro koa nireo mpandray anjara, tompona andraikitra fa tao anatin'ny ndray andro dia navoaka n'ireny résolution reny, navita n'ireny. Dikan'izany tena niasa tsara daholo. Tao anatin'izay indrindra le fiaraha-miasa, fandraisana andraikitra, indrindraindrindra le tsy fijerena tavan'olona na fiaviana na endrika politika. Ary dia mamerina eto tsy mankasitraka andreo le olona tonga fa na dia tsy nitovy amin'ny fomba fijerinay teo aloha efa nilazaina sy nazavaina taminy hoe ny zavatra ataontsika eto dia hiteny amin'ny feo anankiray ireo mpanohitra fa tena tsy mandeha araka ny heverana azy satria na tonga teto ary ireo fanampiana izay azo avy any velany dia tsisy mangarahara izay takiny ny olona rehetra na ireo fikambanam-ben'ny firaisabonim-pirenena na ireo fikambanam-ben'ny communauté internationale na ireo mpamatsy vola dia samy nitaky an'izany avokoa. Ao anatin'ny fotoana izay ahafahana tena mijoro marina tsika izao, tena mpitsiovana mihitsy fa hoe mirahina, miray feo ny antoko-mpanohitra. Tsy hoe ny RMDM ihany na ny antoko politika toy ny TIM na ny HVM ihany, ny olona rehetra, ireo olon-tsotra mahitatsika, mahafantatsika fa misy mifanampiana. Ka raha ohatra mbola izao ihany ny zava-misy, tsy
tongany an'ilay olona zay tokony no ampina ny zavatra omena aloha tsisy. Fa nitondra fanakanana momba ny tsy fahombiazan'ny fitantanana ny amiana ara-pahasalamana eto Madagasikara ny mpanao politika iray androany. Tsy misy azo antenaina intsony avy amin'ny fitondram-panjakana manoloana ny fahasahiranana izay mahazo ny vahoaka ankehitriny. Fanadihadiny Lorette Berton sy Mathieu Prince hatrany. Olombitsy no misitraka ny fanampiana nomena ny firenena malagasy nandritra ny fihibohana. Lasa any amin'ny fandaniana tsy ilaina maika ny akamaroan'ny vola avy amin'ny mpamatsy vola. Tsy mahazo ny mangarahara akory ny vahoaka na dia nitaky izany hatrany am-boalohany azy. Nisy mifanampiana namenan'ny vahoaka malagasy noho io fisian'ny confinement io vola be ny namen'ny firenena avy any ivelany kanefa dia mahatsapitsika fa be dia be koa ny zavatra mitranga avy amin'ny resaka fanodikodonana. Nisy teo ny resaka fanodikodonana valo miliara izay resaka sucette ozy ny filazan'ny olona azy. Mandehandray izao ny resaka fanodikodonana resaka télévision ozy ny filazan'ny olona azy. Izany no mahazo malagasy amin'izao fotoana izao satria tsy misy ny mangarahara, tsy misy ny fanazavana mitombona hoe nakatsy le vola na zao no nanaovana azy. Fa rehefa tsy tonga ny ambavan'ny olona, tsy tonga ny akibon'ny olona ny zavatra tokony mena azy sazy azy dia mazava azy fa manjaka eto amintsika le fitingolanana sy ny fanarahotana amin'ny vahoaka malagasy. Vahaolana mety ho an'ny rehetra ny amaranana ny fihibohana satria mamita tena fotsiny ihany ny malagasy ny laza fa nihiboka nandritra izay 5 volana izay. Araky ny obolantsika ny fitendazana dia efa milaza hoe raharazana tsy hita foazy ady vomangy. Mazava ho azy fa ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia efa ohatr'izany koa ny azo andraisana azy satria tsy matateraka ny adidy izay tokony ataony amin'ny vahoaka malagasy tsirairay avy. Raha toka izany fihibohana izany, ny confinement izany tandameta ankoatran'io sy kitotoa, aleo samy mandeha samy mitady, aleo ny vahoaka malagasy samy mitsikaraka, aleo samy avotena ny malagasy. Efa tsapanay ity fanjakana ity fa ohatrany miandry fotsiny le sosokevitra avy aty amin'ny fanoherana vao manatateraka tsy manatateraka amin'ny tokony ho izy fa matetika zavatra raisina tendrony fotsiny ny voalazanay ka tsy tena tonga any amin'ny vahoaka. Marian'izao indray dia efa hoe atao confinement indray zany tsy maninona raha izay ny mahatsara azy fa aingany eka tsy déconfinement tandrametaka sy kitoto ohatrany nanaovana ny confinement ihany. Avy any amin'iny faritra Vakinankaratra iny ny mpikamban'ny birao ny RMDM nasionaly ny faran'ny herinandro teo. Roso avy hatrany ny dika tsy mipody-ko ho an'ny rodibe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara atao ariny ny fikaonan-doha nasionaly nataony herinandro lasa teo iny. Fanadihadiny Lorette Berton, Mathieu Prince hatrany. Tsy ny antoko ao anatin'ny RMDM ihany no liana ankehitriny fa marobe ny vahoaka no tonga saina satria leo ny fanaovan'ny mpitondra tsinotsinona azy ireo araka ny hita tany amin'ny faritra Vakinankaratra. Taorian'ny hetsika lehibe izay natao teto Antananarivo dia mangitahita tanteraka ny faritra rehetra eto Madagasikara. Tsy ny RMDM ihany izao no mpanohatra fa le vahoaka malagasy mihitsy no efa mpanohatra ka mila rafitra mifanandrify amin'izay. Izay no nanangananay an'ilay rafitra any amin'ny faritra satria mangetaeta ny olona efa manomboka mangataka ny sily faran'izay aingana ny district ohatra hoe Port Berger zao faritra Sofia zao efa sahirana hoe aoviana koa ny anjaranay any Tamatavo zao efa tena nangana ny azy satria tena hita hoe izahay ato amin'ny Foibe gejainy ty fitondram-panjakana ty tsy azo mivoaka eto mba hanaparitaka ny feon'ny mpanohatra manerana Madagasikara tena vonona eto mihitsy ny fanoherana fa izay kosa dia miteny ampabe maso fa tsy mahasakana ny fanoherana eto Madagasikara ity confinement ataonareo ity fa tsy maintsy andeha sy anatanteraka an'izany zahay manerana Madagasikara. Tanàn-dehibe faharoa ao aorian'Antananarivo Antsirabe saingy mampiavaka azy dia mpamboly sy mpiompy avokoa ny ankamaroan'ny mponina ao. Izany hoe isan'ny lasibatra voalohany indrindra tamin'ny fikatoanan'ny lalana ny tantsaha ao Vakinankaratra. Ny ovy ao Antsirabe 300 400 ny kilao ny ovy amintsika miresaka zao. Izy efa namboly ny sasatra sy nanahoana mbola tsy misy mpividy koa le 300. Inaninona reo olona reo le tosika fameno sy ny vary mora, ny trano mora, ny loharano tsy tonga any aminy dia sanatriny resaka dia inaninona reo olona nefa tsy vitan'izay mbola tsy vitan'izay hoe izy efa sahiran'izay mbola hidina ao anatin'ny trano. Inona ny tena tanjona tiana ho atao eto amin'ity firenena ity amono an'ilay mpiray-tandazana ve.
Lafim-baovao afa-tanteraka anisan'ny nanaitra ny maro tamin'ity herinandro ity. Nanatanteraka valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety Tetsimbazaza androany ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana manoloana ny raharaha izay nahavoaroroy azy. Fanadihadiany nomen'Andriamanitra Misata sary ny tahiry ny aina. Ny sabotsy lasa teo no niparitaka eraky ny tambazotra ity faktura tamin'ny 1 Mey 2024 ity. Faktura izay nahitana fividianana fitaovana informatika maro ary télévision amin'ny anaran'ny centre de commandement opérationnel CCO Ivato. Ny ministre ny atany sady filohan'ny CCO Ivato no manao sininy faktura izay mitotaly 970 tapitra ariary mahery. Nandeha avy hatrany ny fizarana ny faktura teo anivon'ireo tambazotra ary tsy vitsy ireo avy hatrany dia nanameloka amin'ny ministra tia narivelo razafy mahefa ho mpanao kolikoly sy mpanabotsina vidin'entana ary manodikodina ny vola entina miady amin'ny Covid. Tsy nisy ny fanazavana ofisialy avy amin'ny mitondra tenin'ny gouvernemanta momba ity raharaha ity. Nandritry ny 2 andro dia ireo compte miafina no niezaka nitondra ny fanazavana momba ilay raharaha. Androany ny ministra vao nitondra ny heviny. Zany secret professionnel wa samy manana ny azy dolidoly. Zany tsy mety zany zavatra zany hoe zavatra eto ze zavatra rehetrarehetra any amina fanjakana any amin'ny orinasa ray dia alefa dolidoly ve dia rehefa aveo misy fafana ny sasany sisy misy ara-dalàna toboko ny fifanarahana amin'ireny fanomezana don na matériel izy ireny. Ary izy io tsy mahakasika panjakana satria andry zareo le don natolotra zany dia na zany na tsy zany ara-nefa dia manao ihany ny CCO hoe ary misy anefa fanarahana rehefa misy don ohatran'ireny misy fanarahana miaraka amin'ilay mpiara-mombonantoka ny tamin'ny alalan'ny PNUD zany. Ankoatran'ny resaka vidin-javatra lafo dia lafo dia isan'ny nahabe resaka ny fahitana ny sonian'ny taliara-barotra ilay orinasa tsy antarazafy mahefa. Niaiky ny ministra fa vadiny tokoa ity nanao soni ity ary tsy nisy zavatra nafenina ny momba ity fivarotana ity. Dia voatonontonona hatramin'ny fianakaviako le izy. Zay ve le tena fanaovana politika. Fanambotehana tsotra izao fotsiny. Io taliara-barotra ao amin'ny orinasa voatonontonona io toboko izay orinasa manana maha izy azy na teo na manoloana ny mpiara-mombonantoka na manoloana ny sehatra miankina na tsy miankina na ny institution publique na olon-tsotra nizaniza tsy izay tsy mahafantatra ny zany orinasa sy ny notoriété an'izany orinasa zany. Faiza manao zay moa zavatra hafa mihitsy fa tsy an'ilay taliara-barotra io tsy an'io vadiko io toboko. Azo amarinina ane zany na izana izy mpiasa tsotra taliara-barotra ao amin'ny orinasa io izy io mandritry ny 90 taonany fa tsy hoe ve zao raha ohatra koa zany ane preuve na bonne foi koa zany zavatra zany raha ohatra nitetika hoe anodikodina ny zavatra le zavatra aloha tsy ho voaodikodina mihitsy satria don matériel men'ny PNUD le izy fa tsy vola fa raha hoe anodikodina zavatra zany ve asa ngamba ny sasany nefa zatra an'izany tany aloha tany dia mody mamorona orinasa kely zay tsy manana fivarotana eny ananiny eny akory ohatra na hoe nalaina ny vola dia naodikodina dia avy eo tsy misy ilay fitaovana. Ho an'ity tompon'andraikitra ity dia tsy misy antony ankoatrany hoe misy olona mikendry ny amodika azy sy ny vadiny ao anatin'izao raharaha izao. Niverina matetika nandritry ny fanazavany tamin'ny mpanao gazety ny hoe politika maloto sy ny hoe misy olona mitady amingana. Tsy nanondro mazava kosa nefa tia narivelo razafy mahefa hoe iza lay mitady amingana azy, iza lay manao politika maloto, iza no ao ambadika izao famoahana ny antota-taratasy izao. Tsy nilaza mazava ihany koa ity tompon'andraikitra ity raha itory na tsy. Dia mahavarina ianareo koa tokony manontany tena fa maninona misy dossier confidentiel nandritry ny volana maromaro mivoaka atsiaroa tsy maintsy misy ihany ny fanadihadiana amin'izany zavatra zany satria ny asa-panjakana zany misy ny atao hoe secret professionnel na ny asa tsotra re na ny asa tsotra nareo mpanao gazety mahafantatra koa ny secret professionnel nareo dia mahagaga moa le fanaovana politika tena mampalahelo le izy hoe amiko tsy politika tsony zany zavatra zany fa rehefa misy zavatra kely dia tonga dia potehana any amin'ny zavatra tsy rariny sy tsy any tokony tsy ho izy mihitsy le izy ane raha ohatra tsy mazava dia tsy maninona tsy misy tsisy olana mihitsy zany netsika ny zavatra tedavitsika dia tsotra tsy ho variana amin'ny resaka ifamodika ady sy aroa fa ny lara-pahamehana ane zao hoe
dia tokony hoe aiza ho aiza tokoa zany tsika zao amin'ity ady momba ny covid-19 ity. Ny PNUD izay voatonontonona ao anatin'izao raharaha zao dia tsy mbola nanome fanazavana ofisialy ihany koa. Toy ny tiraraha efa tamin'ny volana Jolay nisy ny antsoantso izay mampifaningitra ny ministry ny atitany sy ny faktiora miopapana izay mikasika ity ny firaisamonim-pirenena androany. Tsy miva ny olana hoy izy raha tsy misy ny mangarahara araka ny hevitry ny firaisamonim-pirenena hatrany ary mitoy ny fitakiana ho azy ireo. Eo amin'ny sariny Andry Rakoto Malala. Efa tamin'ny volana Jolay nisy ny antsoantso nataony teo anivon'ny firaisamonim-pirenena. Antsoantso izay mitaky ny mangarahara mikasika ny fitantanany ny CCO ny resaka COVID-19. Ny olom-pirenena no nandray andraikitra amin'ny famosahana ny mangarahara. Mampirisika amin'ny fijoroana toy izany ny hetsika roy. Efa tamin'ny 14 juillet zahay no nangataka tamin'ny filohan'ny CCO n'Andriamatoa ministry ny aditany hoe ataovy kely ny mangarahara tamin'ny taratasy ary tsy izay irery ihany no mangataka mangarahara fa atao koa ny fiangonana, atao koa ny KMF-kinao namanay amin'ny firaisamonim-pirenena. Fa hatramin'izao le valiny hoe zany mangarahara mbola tsy misy foana. Ankehitriny misy an'ity raharaha mafana be ity momba n'le hoe facture 216 millions d'ariary. Zavatra voalohany tiana resahana dia zao sotra ny olom-pirenena izay amin'ny Facebook sy le olona nandefa ny facture ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao zany tena valaketraka mihitsy amin'ny ritirariny amin'izao fotoana izao sy ny tsy mangarahara ary sotra mifaneho-kevitra ataony ankalalahana. Angamba reo tsy olona pomba ny ary tsy ny arova olona misy ombotsotra ihany koa ary zahay société civile dia mankasitraka mafy reny lanceur d'alerte reny rehefa manao tsara ny asany izy anatin'ny fahamarinana fa tsy hoe namitaka satria ay zany tena misy facture io Andriamatoa ministra raha ny teny mihitsy hoe isy io. Ankoatra ny fitakinany mangarahara dia teboka iray misy ifandraisany amin'ny kolokolo ihany koa ny conflit d'intérêt izay mahavoatonontonona ity ministry ny atitany ity sy Ramatoavadiny. Tena tsy mety aminay ary toerinay marindrano ny fisian'le hoe conflit d'intérêt na le hoe fifanolana tompontsoa manokana amin'ny asa satria misy io satria le client ministry ny atitany le olona mivarotra le olona mpamatsy ao anatin'le orinasa mivarotra tena fifanolana tompontsoa arakasa mihitsy io ary ny lalàna ao anatin'ny lalàna ny ady amin'ny kolokolo 2016-020 amin'ny andimy farika amin'ny telopolo tena mandrarany mihitsy rehefa manao déclaration izy dia tokony ala amin'le andraikitra mety hisiny conflit d'intérêt io faharoa zany fahatelo le vidin'entana koa zany tokony mba hoe azavaina hoe tena reve ny vidin'entana eny an-tsena sa ahoana ny fandehany. Mbola vaovao tsy mifanalavitra amin'izay hatrany mitana ny sain'ny mpanara-baovao ihany koa ny mikasika ny fandaniam-bola goavana tamin'ny fampitaovana ara informatika tena anivon'ny CCO Ivato nanio ny heviny mahakasika izy indrindra moa ifanirosoa Herinaivo ao anatin'ity fanadihadiany Noro Fitiavana sy Tokra Marolahy ity. Mitaky ny fialan'ny ministry ny aditany Ramatoa Fanirosoa Herinaivo mitaky ihany koa ny isokafa ny fanadihadiana ary ampiakarana andrarà eny anivon'ny fitsarana. Fandaniam-bola tamin'ilay resaka fitaovana ara informatika ny CCO izay tariny. Tsara ny mampafantatra fa mitentina hatrany amin'ny 970 tapitrisa ariary ny tetibidin'izany fitaovana izany. Raha ohatra ka ianao ministre ny intérieur sady efa mi-exercer en vertu de tsy fantatro quel acte réglementaire ny asan'ny DCP sy ny DGCF dia omenao ny vadinao na ny orinasa ambadinao ny marché ao amin'le toerana iasanao. Mety ve zany ireo olona? Satria manko raha izay ny zavatra ataonao dia voalaza ny lalàna zany ao anaty code pénal sy ao anatin'ny code des infractions économiques hoe favoritisme sy conflit d'intérêt ary misy violation de toutes les procédures de marché public izany rehetrarehetra zany. Tsy magaga intsony raha toa ka tsy ampy ny fanampiana tokony hositrany vahoaka malagasy sahirana amin'ny ady amin'ny COVID-19. Karaha tsy asorinareo io Andriamatoa Andry Rajoelina, Andriamatoa Christian Tsay dia ianareo zany miara mitskombakomba amin'io satria io no atao hoe tête de l'iceberg fotsiny.
sombony fotsiny ihany io amin'ny fandanimbola miopampana nataonareo tao fa marobe ny ohatran'io fa io aloha ny tratra fa io koa aloha ny tratra dia io aloha no misaoty tsy vaozao no nisy nitrangana fandanimbola miopampana toy izao efa nandeha ihany koa ny resaka bonbon sucetin'ny mpianatra mitentina 20 miliara ariary izay tsy hita mazava ny tena ny hafarany andrasana ny fampiarana ny lalàna mikasika izao zava-misy eny anivon'ny CCO Ivato izao. Tsikaritra kosa tatoato ny tsy fanajana ny zony mpanjifa eo amin'ny lafiny rehetra eto Madagasikara. Nisy ny tafa sy ny dindinika fofoiny ataon'ny mpanao gazetiny MBS tamina mpiaro zony mpanjifa androany Germain Menjanary sy Tokra Marla. Sahirana tanteraka ny mpanjifa eo amin'ny lafiny rehetra amin'izao fotoana izao indrindra fa nandritra ny efa-bolana ny fiboana izay miantraika tanteraka amin'ny tsirairay ny olana ara-toekarena misy eto amin'ny firenena petsaka arak'izany no mametra-panontaniana hoe mbola misy ajany ve ny mpanjifa eto amintsika laza ny filohan'ny repoblika fa hoe amoraina ny zanabola na ampina mihitsy hoe tsy misy zanabola ny mpisambobola ny amin'ny banka na banky le taloha aloha zany banky sy ny microfinance inona zavatra mitranga am'izao tonga am'izay zao le microfinance satria namena hoe telo volana ka hatramin'ny efa-bolana enim-bolana misy ohatran'izay le izy amin'ny lafiny fandarana ohatra zao inona nefa ny zavatra mitranga tonga ihany le banky mandefa hoe tovanany zanabola indray a le olefa le volana netretina hoe tsy misy zanabola itsony ohatra hoe mpandora iala isam-bolana izy dia nampina 2,000 indray amboniny nefa ray alina ny fanarahana hoe anatin'ny 20 volana ohatra zay dia natao 2,000 sy ray alina dia fanampianany mpanjifan'ny banky ve zany fanampianany mpanjifan'ny microfinance ve zany tsy zay nefa ny filohan'ny repoblika amin'ny teny hoe ampinany sambobola dia ny zavatra ataony ary amin'ny banky sy ny microfinance ve ny fanaraka amin'ny zavatra nyteny filohan'ny repoblika nefa nanao fanambarana ny APB association professionnelle de banque ohatran'izay sy ireo microfinance ireo hoe araka ny fanambarany filohan'ny repoblika dia omena ohatr'izao maivana tsy mitsy misy asiana zanabola ny any ohatra zao tsy zay nefa ny zava-misy hitantsika amba betsaka ny menana ny amin'ny faritany aza fa hoe tonga ny microfinance manao saisie fananan'ny olona anao lavanty ny fananan'ny olona ny sambobola azadio nefa ny betsaka le ny sambobola misehatra ny fitaterana zay tsy nisy raha hita Antananarivo zao ny taxi be tsy niarana sambobola am'izany ianao dia iza ny toerana misy anao am'izao dia inona ny faraisana fanampina ataon'ny fanjakana amin'ireny olona ireny. Fa nanome fanazavana momba ny famorina ireo mpitatitra izay kasaina atao atoato ny teo anivon'ny ATT androany teny amin'ny fobe toerany teny ampasapito teny misy tokoa ny fampiatsoana izay natao ho an'ireo mpitatitra amin'ny alarobia ho avy izao fa na dia adino amin'ny sarin'ny Andra Kotomalalatra any. Ny alarobia sy ny alakamisy ho avy izao dia isy ny fivoriana izay ho tarihiny agence des transports terrestres na ny ATT miaraka amin'ireo mpitatitra amin'ireo zotra nasionaly sy régionaly eny Ambodivona. Na avelombolony maro ty filazany ity satria efa 5 volana izao no nikatona ny fivezivezena eran'ny faritra. Maro ireo velim-panontaniana hoe hiverina tsy ho ela ve ny fitateram-bahoaka nasionaly sy régionaly. Tsy anjara amin'ny ATT aloha ny resaka confinement sy déconfinement ary tsy anjara amin'ny ATT ny mampiampy na ny mamerina ny fitaterana fa fitondram-panjakana zany ary io fivoriana amin'ny larobia zay arahana amin'ny zotra nasionaly sy régionaly io ary amin'ny lakamisy zao iarahana amin'ny suburbaine tsy midika akory hoe hiverina ny asa fitaterana fa fivoriana io natao fiomanana satria tao anatin'ny 5 volana zay ohatra ny régionaly sy nasionaly tsy niasa mihitsy ka raha zao situation iainantsika ankehitriny zao miatao hoe miatsara ihany raha tahiny ka hisy ny fisokafana dia zay no omanina diaty omanina satria mila fiomanana ara-tsaina izy préparation psychologique misy la fiomanana ara-pitaovana na eny anivon'ireny garotiera reny na ny fitaovam-pitaterana indrindrandrindra ametrahana ny lamina na mitombo zotra zay apetraka zany isian'ny protocole sanitaire hoe raha tsika raha hiasa ahoana ny lamina rehetrarehetra zay ho atao mba tsy ho ty sehatry ny fitaterana an-tanetya no isian'ny fiparitana ny valanarety eo koa azadino ny fisorohana ny lozaka fifamoivoizana zany hoe
tsy tokony isy zany ny gaboraraka raha ohatra ka tahinika hiverina ny azafitateram-bahoaka. Isan'ny mampiay ihany mpandeny amin'ny resabe mandeha fa isy fiakarany ny sarandalana raha vao miverina ny zotra. Apetraka ao anatin'ilay tombo zotra daholo zany rehetrarehetra na ny sarandalana fa tsisy anaraotra, zany hoe hialantsika amin'izay mety ho gaboraraka, na ny antony ara-pahasalamana na ny sécurité routière, sarandalana. Amin'ny koa zany mametrahana tsikelikely digitalisation amin'ny manifold eny amin'ny gare routière rehetrarehetra. Fandaminana zany natao eto, fiomanana natao eto, ary aorinan'io any mbola isy karazana recyclage koa ho atao amin'ny pamily rehetrarehetra, zotra régional sy nationaly, fa tsy tonga dia hoe afaka tonga dia mandeha. Anisan'ireo nitondra ny mafy amin'ny fihibohana ireo mpitatitra, tsy nahita mangirana izy ireo nandritra ny 5 volana ka maro no efa tsy indrindoana ny hiverina hiasa indray. Ny momba ny tohana ho azy ireo dia ny ministeran'ny fitaterana no miandraikitra izany hoy ny fanazavana trany. Ampatsahivina hatrany ianao mpanaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao fa aorianan'izao fotoana iarahantsika eto izao dia hoarahanao anatin'ny fandarana dinika ny fifahinianan'ny ampiaron-jony mpanjifa hitafatafa mahakasika an'izay rehefa avy eo. Hoentsika manohy ny fotoana dia eo amin'ny vaovao ny fanabeazana amin'ny fanomanana ny fanadina-mpanjakana CEPE dia nitondra ny heviny androany teo anivon'ny sekoly tsy miankina iray. Inona ny tokony homanan'ny mpianatra amin'izao fotoana izao ary inona ny anjara biriky sy ny anjara andraikitra hoentin'ny mpitondra fanjakana mba ahatotosa ny fanadinana ango-baovao ny ravirazafi mahinina Andrakoto Malala. Efa tonga eny anivon'ny Siskota navila ny fampetsona na ny convocation an'ireo mpiadina CEPE saingy mbola miandry fandaminana ny fizarana izany. Ny fandehanan'ny convocation zany dia ny convocation marina hoe fa ao aminay fa miandry toromarika avy any amin'ny ministère foibe zay vao mizara anazy. Misy toromarika zany aloha hatreto mbola miandry zay fa efa volona kosa nefa zany vao mandeha ny toromarika hoe alefa amin'izay na androany ary dia tonga dia fa alefa daholo ilay convocation. Andro sisa nefa no isaina dia higadina ny 2 septambra hiatrian'ireo katita kely ny fanadinana. Tsy mbola hita soritra mazava aloha hatreto ny lalana makany amin'ny fahatomombanana izay fanadinana amin'ny laoniny ny fifehezana ny aretina etsy an-daniny. Tsy azo ekena zany le hoe amin'ny voalohan'ny volana septambra, zany hoe afaka 10 andro mahery eo sisa dia ho tonga amin'ny voalohan'ny volana septambra ampanaovana ny CEPE. Nefa amintsika amin'ny teny zao dia misy le antsoina hoe quarantaine zany dia zao ny olona rehetrarehetra mikarakaran'io CEPE io dia atsonina mihiboko amin'ny toerana anankiray. Amintsika amin'ny teny zao tsy misy zany, nefa dia milaza le tompona andraikitra efa tomombana daholo. Ty examen ty aloha zao no efa nambara fa hoe tsy maintsy atao araka ny nambara ny fitondrana dia tsotra ny valiteninay, tsy miara miombonantoka amin'izany zahay ary tsy tompona andraikitra amin'izay zavatra mety iseho vokatry ny fanaovana amboletra ny ampandeha anty fanadinana mbola antitraterina eto fa petatoko sy kototo ity. Matahotra ny any amorany indray ny dadim-panadinana ireo sekoly sasantsasany. Betsaka ny zavatra tokony ampianarina ny ankizy mialohan'ny 2 septambra izao no tsy tanteraka noho tsy fampindrindan-damina avy amin'ny fanjakana. Isika amin'ny teny zao mbola tsy misy zay convocation zay ary raha ny tena marina dia ray volana mialoha ary taloha ary misy ary efa alohan'izay ary dia efa tonga reny convocation reny. Ny antony dia ampimanina sady ny ankizy ny école d'origine mila ampianarina izy ity ny soratanao anatin'izay zany hoe efa tara zany ny fandefasana ireny convocation reny ety anivon'ny sekoly raha ny zavatra hita zany amin'izao raha samororosainy zay hoe isy ve ty examen ty sa tsy isy satria ny fanatanterahana ireo akora ampiasaina entina miatrika izay examen izay hatreto aloha zany na ny sujet na ny convocation dia mbola tsy hita ny tokotaniny hoe aiza ho aiza izy io ary ireo ihany efa nijerevantsika hoe manahoana ny examen mety izy ve sa tsy mety tsisy sa hiembotra indray zay mbola tsy fantatra zay tokony mandray fanapa-kevitra matotra amin'ny fanjakana manoloana an'izay satria lasa tsy zarizary ny fanabeazana eto Madagasikara satria nanamafy moa ny saimpamafy fa tsy tompona andraikitra amin'izy mety ho tsy fahatomombanana amin'ny fanadinam-panjakana ininy fanjakana tao. Mbola eo amin'izay vaovao ny fampianarana izay hatrany nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany teny Mahamasina ny syndicat ny mpampianatra eto Madagasikara. Fanadidin Ravirazafi Mahina.
Atao ny fifehezan'ny fanjakana ny Covid-19 ny fampianarana eto Madagasikara, tsy misy ravitra matipaika, tsy zarizary ary mitotongana any amin'izay tsy izy. Tsy mahatsapa ny fisiny zany fanjakana tandalana zany ny olona fa ny fanaparam-pahefana sy ny fanjakazakana ataon'ny olom-boafidy sy olom-boatendry zay manapatra ny fahefana kely zay nampindra aminazy no tena iainany eto anivon'ny ministera ny fampianarana ara-teknizia sy ny fanaparana arakasa ary ny fanabeazam-pirenena zany zavatra rehetra zany. Raha fampianarana sy fanabeazana ary fanofanana tsy mifanaraka amin'ny filan'ny firenena no iainany teto hatramin'izay 90 taona izay ka nalatsaka lalina dia lalana any andavaka ity sehatra ity fa mbola ao ihany koa ary atao mihitsy izay ahafaty tanteraka ity sehatra ity. Manaprofo an'izany indimy solo zao ny ministra natao hitatana ity ministera goavana izay antoka ny fampandrosoana ny firenena ity. Hatao anakandrana tahaka izany foana ve no avin'ny zanabahoaka. Manaprofo an'izany ihany koa ny fikirizana ankehitriny hampanala fanadinana ny zaza sy ny tanora malagasy. Meonay malaky sy aingana ny fitantanana ity ministera goavana miantoka ny hoavin'ny firenena ity. Avy alao izay tsabony tenanay fa vitanay zany. Raha ny angom-baovao azo amin'ity herinandro ity no hisy fanendrena izay ho ministra vaovao, teknisianina mpampidibola fa tsy andany volan'ny ministera no takin'ny Saint-Pama, nandrotsaka olona ny syndika entina manarina ny fanabeazana. Efa vonina ihany koa ny fanampiana avy any ivelany miandry azy natao an'ireo sekoly sy mpampianatra sahirana. Olona efa tena nolona tao anatin'ny fampianarana sy fanabeazana ity, manana ny traikefa zany, manana ny fahaizana rehetrarehetra ary eken'ireo mpamatsy vola ka zahoana ndreo le zavatra ny tany saiko rehetrarehetra teo le 18 millions de dollars sy ny sisa rehetrarehetra le hoe omenan'ny mpampianatra fram hamatsina ny hanampiana ny ray aman-dreny mba tsy hitantaina amin'ny fianarana zany mandritry ny taom-pampianarana vaovao 24 raiky amin'ny 24 mahatonga ny olona isisika iady an'io toerana ao ministeran'ny fanabeazam-pirenena fampianarana teknika sy fahafanakasy io dia zao ao aminay misy ny mpiasa maro indrindra manerana Madagasikara ary ao aminay koa ny ministera be tetika asa indrindra dia amin'ny ankapobeny misisika eo mba hitavana andreo daholo ka ny anay zany ty ministra tolotra ity dia zao ministra hitondra vola reo namparako teo reo fa tsy hinana ny volan'ny ministera akory tahaka ny ohatra nge zao ny zava-misy amintsika amin'ny teny zao ao anatin'ny ministera io ny secrétaire général ny diricable ny talemaro efa misy any amin'ny 20 latsaka kely any izy rehetrarehetra ireo dia miady no ministra avokoa. Ivadika amin'ny vaovaon'ny fandriampahalemana sy ny fitandronan'ny filaminana kosa indray isika. Hoentitra ny mpitandron'ny filaminana amin'ny fampanajana ny fepetra ara-pahasalamana ny amin'izao fotoana izao. Mpanao korsa moto misy 7 mpifoka zava-mahadomelona sy mpisotro toka ao anaty fiara ary mpanao trafikana basy izay samy trahatehaka ny polisy avokoa teny Masay. Mpifoka rongony roa no trahatehaka teny Antoerana ary izy ireo izay niafina tao anaty fiara. Ny efatra kosa dia voalaza fa mibizina basy no trahatehaka. Ratsaivina moa dia voatsela akory izay no nisy jiola izay voatifitry ny polisy niaraka tamin'ny kalaky teny Masay. Tsy hijanona treo ny fidinana ifotony izay ataony eo anivon'ny CSP 8 Analamahitsy fa hiamafy ny fisavana sy ny fanaraha-maso eny amin'ny faritriny na andro na alina ihany koa. Hoentinay amin'ny faritra Tsinanana ianao amin'ity vaovao manaraka ity, izany hoe ao Toamasina ao. Mahazo vahana ny alatra tuktuk any Antoerana amin'izao fotoana izao. Nisy ny fanadihadiana manokana moa nataony namanay mpanao gazety any Antoerana tanterin'ny Noro Fitiavana sy Tokra Marolahy. Mitondra faisana ireo raim-pianakaviana mitondra tuktuk amin'ny tadiny sakafo iveloman'ny vady aman-jana isan'andro any Toamasina. Mahazo lakamantsy ny alatra tuktuk miaro fanendana amin'izao. Misy amin'ireo raim-pianakaviana no efa namoy ny aindy
androany tovolahy iray no trateaky ny polisy ambodiomby nandroba mpamily tuktuk ny farany moka zany voadakako tsaratsara le raiky nitondra de lavo tiktik igny tonga de nivily tany hafa de ny lavo amizay le tiktik de ndesiny le tiktik lavo zany tegna navoany ty teo moa zany antsovondry de misy moa zany namonjy de misy tsy namonjy fa ny soragna betsaka aloha zany hoe teo le miaramila regny mba nalaky tonga namonjy anay takeo satria le ray voatsindry tao ambany tao de le raika tafilefa rola zareo tamin'ny 4e mbola madinika io teny taminao hoe andeha lycée français zareo de za zany teny tamin'jareo tsy mitsofy koa za fa migoudron foana de eny ozinjareo fa tsy maninona zany ozinjareo fandoa foana de tonga tany nefa ny 25 000 volana amanjary anazy za makafa maherim-bola iny tonga de basy napetaka anjareo aminah teto de hoe hiala no savonony de za moka efa nikify karaha de efa nivoaka za de napahoaka anjareo basy nagnano tifitagnitra zareo de niantso vonjevonje teo zay asigny mokany de farany velona anjareo fo tiktik de lasa zareo nandeha nitsoka efa mandeha ny famotorana ilay olon-dratsy amin'izao fotoana manany amin'ny mety ifandraisan'ny tiraraha ity tamin'ilay mpitondra tuktuk teo aloha nisy namono ny polisy raha ny vaovao ray kena inay makasika zay satria misy olona fa victime ohatra igny e naninona 70 maty le olona 70 zao vao hita le olona fa maninona raha ohatra ka hotelo ainan'olona 70 zany inga fa tena tokony andray ndraiky ka fanjakana am'izany fa maninona efa de zay ny tianay resana hoe tena misy réseau hafa be ao ambadika io de efa manafatra de tokony jerenareo hoe aiza le olona mpividy an'io mangataka amin'ny finamboana tevina zany fiaraha-miasa zany manongotana tanteraka fongorona tanteraka zay alatsa tikitiky sy von'olona zany satria marary aminay ihany zany mahita rahalahy zany hoe maty tsy andeha asa ny alany ao an-trano ngefa fatiny ny vadiny lefa andro arivo oetsika mamarana ny fotoana fampalalam-baovao dia ny maresaka iraisampirenena tao riny ny fahavakisana sambo nitondra solika tany amin'ny faridranomasiny Maurice mo dia nisy ny fanadiadiana mahakasika izay nataony nory fitiavana sy toky raha marola manany amin'ny hiparitany loto amin'ny nosy La Réunion izay nosy ny fanakaiky amin'ny nosy Maurice ry zareo frantsay omaly alahady vokatry ny fahavakisany ilay sambo japonais MV Wakashio mpitondra entana ity sambo ity izay nitondra gazoal amin'ny lanja 200 taonina sy solika 803 taonina nivarina tao amin'ny ranomasiny nosy Maurice ny farany volana jolay teo nizara roa tanteraka io sambo io ny sabotsy 20 aogositra lasa teo mbola nisolika 70 taonina tao anatiny araka ny nambarany manampahefana tao antoerana atahorana mafy hitatra ao amin'ny nosy La Réunion izao ao amin'ny amorontsiraka raha ny vaovao nandray anjara briky nanampy ara-pitaovana tamin'ity loza ara-ekôlôjika ity ny filoha frantsay efa hatramin'ny fiandohan'ny volana aogositra teo ny filoha Emmanuel Macron no nanoana ity nosy ity atahorana mafy ny endreo zava-mananaina ao anatin'ny ranomasina manoloana ity tranga ity vokatry ny faratsy ny toetry ny andro any antoerana dia atahorana mafy ihany koa ny famonjena ity sambo ity aina iakatra hatrany amin'ny 4.5 metatra ny avy ny alondrano ao amin'ny ranomasiny nosy Maurice afaka andro vitsy milohan'ny tena isarahantsika dia indro tanterina aminao ny tatitra mahakasika ny coronavirus tao anatin'ny 420 ora Nyampy 7 indray ny tranga vaovao coronavirus eto Madagasikara araka ny antotanisa venanivo ny CCO Ivato androany tolakandro mitotaly 427 sy 3 alina izany zao ny olona voa eto amintsika nyampy 770 ny sitrana ka lasa 3 sy 4 sy 2 alina mbola misy 20 sy 10 kosa ireo manaraka fitsabona eny anivon'ny hôpitaly amin'izao misa 7 ireo mitondra ny forme grave nyampy rainina moniainy izay eto Analamanga ka tafakatra 170 amin'ireo tranga vaovao 750 ny 370 Analamanga 170 Amoronmany ray Betsbook ray Atsimo Andrefana ray Menabe ary Rodiana hatramin'ny 7 Mars ka hatramin'ny 7 Aogositra 2024 mitotaly 750 sy 900 sy 2 sy 10 alina ny fitiliana PCR vita mitotaly 7 sy 500 sy 4 kosa ny fitiliana tamin'ny alalan'ny hygiène expert vita ny 17 Aogositra antotanisy avy ananivo ny CCO Ivato androany
zay ihany koa tompoko lasy tomboko vavy no nentinay nanakatona ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity alatsinainy 17 aogositra 2024 ity mankasitraka mankatelona anao tany tokantrano tsy nisaraka tamin'ny MBS araka ny fanapatsahivina teo moa eo anatin'ny fandarana dinika rehefa aveo ny fandarana manokana irana amin'ny zony mpanjifa eto Madagasikara ny MBS dia manome fotoana anao amin'ny rampitso ary mirary herinandro finaritra indray veloma tompoko